vaovao hitanareo namangy ny candidat Hjra rebelle aty zahay zay anisan'ny naratra tao anatin'ny hetsika ampilaminana nataonay androany tsy izy rery naratra ny tena koa naratra ny filohan'ny antenimierandolona teo aloha rivrakoto vao koa naratra maro sénateurny koa naratra ary nisy koa akoatran'ny naratra ny fanenjehana tsy andrariny nisy arrestation arbitraire lazantsika azy tao secrétaire général nantoko tao ihany koa ny mpiambina tao ny nisy koa pakasary zany zatra rehetra zany azonareo antanina ao amin'ny ato amin'ny toeram-pitsaboana fa voavy natao chirurgie ny candidat Hjra rebelle so ndray mantsika dia miteny hoe mody manao inona ny tena maratra izy ao tena maratra izy ao ka ny fanontanianay dia hoe itoy atraiza ity fampitahorana lavo ity itoy atraiza zahay raha nandeha ampilaminana dia ireny ny setrany ary hatreto zahay dia mbola manentana foana hoe ampilaminana ny vahaolana ampilaminana ny vahaolana tsy izay zao mihitsy no hitanareo hoe nanakorotana nisy tsao nandeha koa teo hoe nandona olona ny fiarakodia anankiray tsy nisy nandona fa ny fanimbana fananana nisy nisy fiarakodia maromaro ny président ny ny président ny team ny tena koa zay nasiana grenade lacrymogène natao ambaniny misy fanapotehana entana ka izahay reto dia tsorona ny resaka fa rehefa atao ohatry reny zay dia tsy maintsy manohy ao anatin'ny tanjona iombonana tanjona ray dia ny ampanjaka ny lalàna ihany ampanjaka ny lalàna ihany lalàna dia hitantsika tsara fa efa elany vao hitsakitsaka androany koa raha ny tokony izy mananjo manokana na ny filoham-pirenena teo aloha eny fa na izahay candidat nahoana no ampiarana herisetra tahaka ireny tsy teny koa tsika an'ilay tolom-boafidy marobe mananjo ary mananjo hiteny nahoana no sakanana sy atao tahaka ireny dia misaotra n'ireo olona marobe tonga nisy ny mpianatra nisy ny olon-tsotra zay fantatray fa miaina ao anatin'ny tahotra tokoa ny vahoaka satria nyzarina tamin'izay nefa vonina ny joro dia teny nomena ianareo hoe aza matahotra ianareo fa izahay rehetrareo dia mbola mitambatra zay koa teny anankiray androany nareo nanentanay ny joro 2 zahay nisy député ny solotena ny candidat cité nisy any président ny antoko APM njoro ny araka taminay teny dikan'izany tsy voarava ny firaisankinan'ny candidat 2 fa dia manome fotoana anareo zay fa tsy maintsy hijoro zahay raha pitso arao ny toromarika ho alefanay aminareo ny toromarika hijoro zahay ary hoainy amin'ny 13 mai zahay ny zavatra antony mantsy dia tsotra ihany ny tanjona kinendry ny aopita dia ny anipy tahotra amin'ny tolona rehetra ka izahay zany dia tsy maintsy mijoro ho anareo rehetra nijoro androany ho an'ny candidat Hjra rebelle androany ho an'ny zay rehetra niara-ny herisetra androany dia mampanantenareo zay fa rapitso dia tovy ihany ny fotoana hifanomezantsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai